Anisan'ireo lohahevitra noresana nandritra ny hetsika Women in Business no karakarain'ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy teny amin'ny IBIS izay niresaka famatsiam-bola eo amin'ny sehatra ny fandraharahana izay. Teo arantsika indrindra ny andindinina makasika izay vaovao izay. Femmes et financement na ny vehivavy sy ny famatsiam-bola dia iray amin'ireo lohahevitra niompana ny hetsika Women in Business. Iray amin'ireo famatsiam-bola ahafahan'ny vehivavy mpandraharaha mampiroborobo ny orinasany ny findramam-bola eny anivon'ny banky. Manana ny tolotra saza ho an'ny rehetra ny banky BOA Madagasikara. BOA Madagasikara dia fantatsika hoe miara-miasa amin'ny sokajin'ny mpanjifa rehetra. Sokajin'ny mpanjifa rehetra ary ny tolotratolotry ny BOA zany dia misy tena mifanentana indrindra amin'ny ataoko hoe ny izay filan'ireo vehivavy mpandraharaha ireo. Mino izay ka tena afaka tokony mandroso ny vehivavy arakareo zavatra lazaina rehetra teo hoe ideforce navoakana voatra teo zany tena afaka tokony mampiroborobo ny fandraharahana ny vehivavy satria manana ny ataoko hoe ny kalitao momba izany dia tsisy mihitsy tokony manakana. Misa 707 ireo orinasa tantanin'ny vehivavy no mpanjifa ao amin'ny BOA Madagasikara ary ny 700 amin'ireo ihany izany hoe ny 200 no misitraka ny fambindramam-bola. Vahaolana izay hoentin'ny Capital Plus raha ny fanazavana ny hoentin'ny Andriamatoa Eric Rakotomaniraka ny antsoina hoe financement participatif na crowdfunding izay karazana tsipaipaka atao anatanterahana tetikasa iray. Ireo tompon'andraikitry ny solidisa ihany koa dia namelabelatra ireo tolotra samihafa misy ao aminy izay natao ho an'ny mpandraharaha.